Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao fotoana izao araka ny efa mifampiresahana teto moa dia hoe hitondra tantara kely anankiray izay natao fanoharana sy milaza fampianarana foana zany fanentanana handeha amin'ny zavatra tsara foana mba hanao ny zavatra tsara foana manoloana ny tsangan-javatra misy ato anaty tambazotra. Raha mahita moa ilay zava-nisy tato anaty tambazotra tato anatin'ny andro vitsivitsy zay roa telo andro teo efatr'andro teo dia izay misy foana moa izy ity le ohatra zany misy olona manao zavatra hoe mety hoe tsy nana fanahiniana na hoe netiny tsy fahalalana na hoe tsy fidiny ohatran'izany na hoe zavatra tena mba ataon'le olona mihitsy le izy nefa rehefa avy eo i-exploitena ho amin'ny ohatrany hoe i-excitena ho amin'ny zavatra amina endrika ratsy foana zany le zavatra dia iny zany ny atao ty vidéo zay atao ty etsy an-daniny koa moa misy mihitsy koa moa ny atao hoe matetika amin'ireny zavatra publiena reny publientsika atao anaty tambazotra reny dia matetika izy reny itsika mieritreritra hoe mety le zavatra mety amintsika kanefa mety hoe mitondra choquant ho an'ny hafa le zavatra dia tsy mety iny koa nefa reny olona reny amin'izay fotoana izay fa ny antony fampitezana eto zany dia ho an'ireo le olona zay hoe efa mahita mihitsy hoe ity zavatra ity mety mitondra choc ho an'ny hafa nefa vao maika itsika mihitsy indray no booster an'izay hoe choquant zay zany ahatonga ny hafa ho tafitohana ahatonga ny hafa ohatran'izany dia indraindray le izy ohatrany hoe misy zany le zavatra ataon'ilay olona dia mety miteraka henatra mitondra henatra ho anazy na fafambaraka ho anazy le zavatra mety hoe noho ny tsy fahalalana na hoe tsy fananina na hoe mety hoe fananina mihitsy koa le zavatra na mety hoe voafitaka dia lasa miteraka fafambaraka na henatra ho anazy iny dia matetika koa isika mahita an'le izy atao anatin'ny tambazotra no vao maika booster le zavatra mba ohatrany hoe mba ho afa-baraka misimisy kokoa zany le olona nanao an'le zavatra na ho menatra misimisy kokoa zany le olona nanao an'le zavatra nefa mety misy hoe tsy fidiny mety misy koa hoe fanahiniana mety misy koa hoe le olona manao an'le izy tsy mieritreritra le zavatra hoe mety hiteraka choquant ho an'ny hafa le zavatra nefa isika mahalala an'le izy dia isika vao maika manexcité an'le zavatra dia iny zany no anton'izao vidéo zao mandray ohatra akaiky hoe rehefa mba misy zany zavatra takan'izany hoe efa hitantsika hoe zavatra mamenatra le izy na zavatra mety hoe manafotoana ny hafa le izy ohatra efa nisy zao zany tany aloha tany hoe misy olona nanary lamba dia isika mahita le zavatra vao maika maka sary an'le olona na maka vidéo an'le olona dia mipublie an'le zavatra mipartager an'le zavatra dia le olona nanary lamba amin'izay fotoana izay raha mbola lamba hoe tokony itsika rery nahita an'le izy dia partagentsika le izy ho hita be sy ny maro dia lasa vao maika miampy le fafambaraka an'le olona na henatra ho an'le olona efa nisy zany tany aloha tany na hoe manao vidéo tany le olona ohatra hoe manao fomba mpivady izy na manao fomba mpifankaty izy na manao fomba fanaon'ny olombelona izy dia mety hoe nisy cas zany na tonga an'le zavatra azo sary mety fanahiniany mety tsy fantany mety tsy fidiny sy ny sisa na mety hoe ny fanarahan'izy roa le zavatra dia rehefa avy eo itsika mahita an'le izy vao maika koa tsika manaparitaka miezaka manaparitaka tsika rehetrarehetra dia ao moa ny manaparitaka ny vatana ao koa manaparitaka kolaka amin'ny alalany hoe mi-identifier an'le zavatra na manisy commentaire an'le zavatra misy manko ireny hoe misy zao vidéo ohatra hoe vidéo efa mamofady le zavatra na vidéo efa mamenatra dia vao mi-identifier na dia mi-commenter an'iny ary ianao dia anisan'ny manaparitaka ihany koa ianao satria mi-identifier ny amianao malasa manaparitaka an'le izy amin'ny amianao ianao zay mahatonga hoe rehefa misy zavatra ohatra ireny ka efa hitantsika le izy hoe tsy mety dia aleo tsy mi-identifier aleo tsy mi-commenter kory azy mety mieritreritra ianao hoe mi-commenter mananatra ianao fa nefa na dia commenter mananatra ary ny ataonao eo amin'ny vidéo dia efa mizara an'le izy ihany koa ianao dia izay indrindra ny atao ty tantara zay hoentiny eto ty zay tantara mety tseritseretintsika koa hoe misy an'izany eo anatin'io soratra masina izay vingivingiditsika nefa misy ao dia izay ny anton'ilay tantara mba ho fifampitezana ohatra fotsiny andray tena anisy
ty teny anankiray zay raisiko ty zany ao anatin'ny soratra masina mba tsy ho isan'le hoe ianao zany mba tsy ho isan'le atao hoe le ao anatin'ny any amin'ny Timoty 2:7 any zao misy an'le hoe le hoe mpandokatena, mba tsy ho isan'izay le mpandokatena zay ianao de ohatra fa mba ho isan'lay voasoratra any amin'ny Matthieu 5 ianao Matthieu 5 zao misy an'lay teny hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Any amin'ny Matthieu 2:7 any amin'ny Timoty 2:7 nefany misy an'lay hoe any am-parany any ny olona ho mpandokatena, mba tsy ho isan'izay mpandokatena zay hoe inona moa zany le atao hoe mpandokatena. Ny mpandokatena lazaina eto amin'ity Timoty ty Timoty 2:7 ty lay mpandokatena eto tsy le olona manao je zany ahoay zany atsarako marina, tsy le olona manao an'iny na hoe le olona ohatry hoe nahazo tôbily izy de mba adeladelany anaty Facebook ny tômôbiliny sy ny sisa, tsy reny zany ity hoe mpandokatena lazainy ity. Fa ity mpandokatena lazaina ity de le olona ohatry ny hoe misy olona zany efa niaran'le zavatra le nambara tetsy aloha teo hoe niaran'le zavatra mampalahelo, atao hoe klasitsika hoe mampalahelo ohatra hoe tsy fidina na ohatran'izany le zavatra mamenatra na ohatran'izany de itsika mampiseho endrika fananarana na manesona sy ny sisa ohatran'izany le manao SOS teny sy le manao anazy ho fimehezana reny le lazaina hoe mpandokatena atao amin'ny Timoty 2:2 le mandokanto izy ndray ny ohatry ny hoe mampiseho zany izy hoe io ianao faresy de aleo ianao resy tsara ao fa zay tsy ao anatin'le faresenao sy ny sisa ohatry ny hoe manamarina ny tenany izy mampiseho izy ohatry ny hoe maneso an'le olona efa tratran'le zavatra zany. De misy ndray le maneso sy ny sisa ohatran'izany hoe le olona zany nanao an'le zavatra tsy nety mety tsy fidiny sy ny sisa de avy koa tsika vao maika koa tsika manome vesatra ho an'le olona mampitondra alahelo ho an'le olona na ohatran'izany iny le mpandokatena lazaina eto. Fa le voalaza ary amin'ny Matthieu 5 ary le hoe sambatra ny malahelo am-panahy iny par contre an'ilay mpandokatena ohatry ny hoe ny malahelo am-panahy zany de le olona ohatry ny hoe misy zany le tsangan-javatra mampalahelo ohatran'izay na tsangan-javatra mamenatra ohatran'izay sy ny sisa na manala-baraka ohatran'izay de misy zany le olona ohatry ny hoe tsy miombon-kevitra amin'le olona faly amin'ny favoazan'ny hafa izy ary tsy le hoe le olona malahelo an'le hafa, le olona ohatra hoe raisiko ohatra zany ny tenako hoe za zany mahita ny zavatra ataon'le olona, misy olona zany nanao an'le zavatra niaran'le zavatra mampalahelo na nataony fananiana sy ny sisa de tsy hoe za le malahelo an'le olona nanao an'le zavatra fa iza malahelo an'le toe-tsain'le olona sy le toe-panahin'le olona, le toe-panahin'le olona faly amin'ny favoazan'ny hafa, iny le atao hoe malahelo am-panahy. Azonao re zany le izy ohatry ny hoe tsy le malahelo an'le olona iaran'le zavatra mampalahelo le malahelo an'le iaran'le zavatra mampalahelo ndray iny ndray le atao hoe malemy fanahy iny, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany hoe miantsa zany na onena na malahelo an'le olona niaran'le zavatra mampalahelo iny le malemy fanahy iny le voalaza hoe sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovany tany. Fa le hoe sambatra ny malahelo am-panahy iny ilay olona hoe malahelo an'le toe-panahin'le olona faly amin'ny favoazan'ny hafa sy manararoatra amin'ny favoazan'ny hafa sy maneso sy mandatra sy ny sisa iny zavatra iny no hoe hitondrana fananarana amin'ny alalan'ity tantara kely zay hoentina eto androany ity de tsy inona koa zay efa nilazaina hoe tantaran'ny zanaky Noa no angalana lesona eto androany. Tantaran'ny zanaky Noa de hitantsika ao amin'ny baiboly ao amin'ny Genesis 5 any amin'ny andininy 20 any ny zanaky Noa 3 lahy de tsy iza koa zany fa i Hama, Sema ary Jafeta ary ny zafikely anankiray zay Kanana. Nanana zafikely maro be Kanana i Noa fa tsy Kanana rery akory zafikeliny fa i Kanana zafikeliny zanaky Hama. Ary i Hama koa nefa tsy hoe i Kanana rery ny zanaky Hama fa niteraka maro be Hama fa
Fa maninona no ikanana fotsiny a no niarany ity fatezeran'ny Noa ity de ho jerevantsika le tantara fa inona ny zava-nitsanga tamin'izany fotoana zany eo amin'ny Genesis toko fasivy a angamba tsy ho vakitsika hatramin'ny voalohany tsony izy a Genesis toko fasivy manomboka eo amin'ny andininy faharoapolo no midikidina eo ambanimbany tsy de ambany lavitra fotsiny hoe andininy efatra dimy hatramy fahadimy amby roapolo na ohatran'izay fotsiny eo le izy a de efa mazava amintsika efa mazava amintsika le tantara fa hazavaiko le izy hoe tamin'izany fotoana zany a i Noa rehefa le izy tafavoaka tao anatin'ny samby fiara zany a de mpanao tany mboaloboka ny asan'ny Noa de mpanao divay zany de rehefa nisotro tamin'le divay nataony Noa de mamo de rehefa mamo Noa de nanary lamba tao amin'ny layany izy iny koa moa zany a efa anatra anankiray ho an'ny olona tia mamo zany tia misotrosotro zavatra mahamamo hoe lasa miteraka korotana matetika le fahamamona zany a miteraka olana satria na ny Isaia de miteny an'izany mitabataba nitoka manakorotana ny divay sy ny sisa ohatran'izany de rehefa mamo zany Noa de nanary lamba tao amin'ny layany izy zany hoe niborida natao amin'ny layany zany Noa rehefa mamo tao amin'ny départementany ny dika zany hoe tao amin'ny layany zany hoe tao amin'ny efitrano zany tao amin'ny départementany de rehefa miborida natao amin'ny layany Noa de rehefa nandalo i Hama de nahita Noa miborida natao amin'ny layany a de raha ny zavatra tokony nataon'ny Hama tamin'izay fotoana zay tokony tonga de nisaromany ho fitanjahan'ny rainy fa tsy zay ny zavatra nataony a fa nahita ny rainy tanjaka izy a de lasa izy a niantso an'le rahalahy tany ivelan'ny tany a de i Sema sy Jafeta azafady zay ny zavatra nataony lasa izy niazakazaka de niantso ny rahalahy hoe andao jereo kiaky a fa mitanjaka ao amin'ny lainy zay toetsain'ny Hama zay zany lay toetsaina le ohatran'le voalaza tao anatin'ny tambazotra te rehefa mahita zany tsika eny an-dalana eny olona hoe niarany zavatra mampalahelo zay tsy pidina mety mpananiny na zavatra mety miteraka henatra ho anazy a na zavatra mety miteraka fahafambaraka ho anazy a rehefa mahita ohatr'ireny tsika de ny zavatra tokony ataontsika tonga de manampy anazy a manasarona an'izay henatra zay mba tsy hiombo le henatra ho anazy na ilay fahafambaraka zay ny tokony ho toetra mendrika ohatrany nataony Sema sy Jafeta satria rehefa i Hama zany rehefa niantso an'ny Sema sy Jafeta Hama de rehefa naheno an'le zavatra nitantarainy Hama i Sema sy Jafeta rahalahiny zokony de lasa i Sema sy Jafeta naka lamba de nanao dimy antitra ozy izy a de nanarina ny fitanjahan'ny rainy a de tsy hita n'le fitanjahan'ny rainy zay le vahaolana tokony ho natao hoe rehefa mahita an'ireny olona hiarany zavatra mahamenatra na mahafabaraka sy ny sisa tahaka an'ireny a le ohatran'ireny hoe miboridana izy na nanary lamba le adala sy ny sisa de tsy tokony hoe itsika an'ireny andeha hipublie sy akasary de anaparitaka na izarany le zavatra efa hitantsika fa miteraka henatra ho an'le olona fa ny tokony ho ataontsika de manao tahaka ny Sema sy Jafeta hoe manarina an'ilay fahamenaran'ilay olona mba tsy hiombo zany fahamenarana sy fahafambaraka zany i Sema sy Jafeta rehefa nanao an'izay de nahazo tsodrany tamin'ny Noa rainy fa i Hama kosa rehefa hen'ny Noa hoe i Hama tsy mba nanana toetra tahaka zany a de fantatry Noa hoe le ahara-tsy mpanahy tao anatin'ny Hama tamin'io fotoana io zany a nahatezitra an'ny Noa zay manko le zava-misy tahaka ny Hama ireo olona zay manana hoe misy olona zany ohatra hoe misy vidéo zao ohatra hoe tato ato vao farany teo zao misy vidéo ohatra hoe nataona mpianaka hoe mifanoroka izy mianaka mety tsy izy mianaka tsy nieritreritry zavatra ratsy fa mety hoe fomba an'zareo le izy be deaibe ny olona manao azy nefa na de atao arao hoe tsy mety le mifanoroka amin'olotra ho an'ny mpianaka de ho antsika le nahita an'le izy a tsy tokony itsika koa no andeha hanaparitaka na andeha hiombona amin'ny mpanaparitaka misy manko misy anjara toeran'ilay mpiombona amin'ilay mpanaparitaka ao a ilay nanaparitaka de mitovy amin'ny Hama hoe i Hama lay niantso mivatana ny Sema sy Jafeta hoe andao jereo kiaky fa mitanjaka ao amin'ny lainy Hama zany mitovy amin'le olona nanaparitaka an'le zavatra efa hita hoe tsy mety fa i Kanana kosa de de mitovy amin'le olona hoe miombon-kevitra amin'le mpanaparitaka iny le zavatra nyteneniko tery am-piandohana rehefa mahita ohatr'ireny a de aza mi-identifie an'le izy akory na manampy fa aleo ara hoe atao aty avelany a ilay fananarana ohatran'izao ataoko zao fa tsy hoe io le vidéo efa ataon'le olona efa miteraka henatra sy fahafambaraka ho anazy indray mbola identifienao koa de lasa miombon-kevitra an'le mpanaparitaka ianao na de tsy fidiny anao ara le zavatra tsy fidiny ny Kanana
no voaozony Noa fa i Kanana ilay faralahy teo tamin'izany fotoana zany a no nandray an'ilay ozona tany amin'ny Noa izay na de tsy manatsiny ary Kanana de victime innocent lasiba tsy atsifidiny Kanana teto amin'ity tantara ty mbola jerevana moa ny tantara Kanana amin'ny vidéo aorianao fa manjary lava be le resaka fa Kanana zany le atao hoe zanak Hama zay victime innocent nambara teo hoe Hama niteraka maro be Hama nazoky izy voasoratra anaty baiboly de mbola tao anatin'izay koa marina hoe Kanana ny faralahy teo tamin'io présence io tamin'io fotoana io izy ny lasibatra teo zany tao anatin'ilay ozona nataon'ny Noa de zay zany zavatra tenenina hoe io tantaran'ny Noa sy ny zanany telo lahy ary Kanana zay zafikeliny io de fananarana ho antsika aty aoriana amin'izao fotoana zao mety tsika tsy nieritseritra mihitsy hoe ay ve efa misy tantara mananatra atsika amin'izao fotoana zao anatin'io baiboly zay vombintsika io tantara ao anatin'io baiboly io de fananarana ho antsika amin'izao fotoana zao hoe rehefa mba mahita zavatra mety miteraka henatra ho an'ny hafa ohatsireny de aza vao maika koa itsika manaparitaka na miombona amin'ny mpanaparitaka fa manjary mitovy amin'ny Hama sy Kanana zanany faralatsika fa aleo isika miezaka mamonjy sy manampy na manarina ny fahamianaran'ilay olona hoe raha misy ary ny azonao atao de ampy le olona ho afaka amin'izay henatra sy fafambaraka ho anazy zay ny toetra tsara ary zay ny toetra azahoana fitahiana azahoana tsojano raha te azo tsojano amin'ny raitsika de tsy izy ny raitsika fa i Jehovah Andriamanitra any ambony de alao miombo-kevitra amin'ilay hoe tahaka ny Sema sy Jafeta hoe nanampy nanarina ny fahamianaran'ilay olona Sema sy Jafeta nanarina ny fahamianaran'ny rainy de alao miombo-kevitra amin'izay tsika hoe efa niaran'le zavatra mety mamenatra sy mamofady sy ny zavatra mampalahelo le olona tahaka tsy tia le tantara farany teto ihany fotsy nisy zao tany aloha tany hoe tantara hoe vidéo fohitina taona mpifankaty nisy koa tany aloha tany hoe adalana nary lamba teny amin'ny arabe de nalaina nisy nakasary de naparitany de miavoko ny sasany vomaika koa ny zara sy ny sisa sy ny identifié aleo tsy miombo-kevitra amin'ireny fa aleo raha miombo-kevitra tahaka ny nataon'ny Sema sy Jafeta mba azo an'ilay tsojano avy any amin'ny raitsika de Jehovah zany fa isika mety mieritreritra hoe tsy nanototsika nanaparitaka an'le zavatra na ni-identifié mety hoe tena tsy nanota tokoa tsika raha nanao commentaire fa victime innocent tsika tahaka ny Kanana de Kanana voaozona de aleo tsy mi-identifié an'ireny mihitsy aleo tsy mi-identifié mba tsy hizarantsika an'le izy amin'ny amiatsika fa raha misy fananarana de aleo atao aty ivelany iny foana koa lefa teneniko amin'le vidéo foana hoe rehefa misy fananarana misy olona niarany zavatra ohatr'ireny de aza atao amin'io fotoana io fananarana fa aleo atao amin'ny andro aoriana fa fampaherezana sy fanaromana ny henatra sy ny alahelo menjady amin'le olona ny tokony atao zany natao hoe manana alahelo am-panahy ianao sady malemy fanahy zay fa de ho tohizana le izy moa rehefa aveo fa avy aloha ny olana de ajanona kely aloha vidéo zay